nawani ura barata araintadiu ira tutira inu atomyandu ira tutizai manka erefu aizanisi sabo natisaba aizanisi aizi natiyazaba Avera wapsarwabe Abelutunga nyulana Avera wapsarwabe Illa takani urane mama Avera wapsarwabe Yulana betis bona yeah Avera wapsarwabe Allah pada pitona yeah Avera wapsarwabe Uchementika kalkalize yeah Avera wapsarwabe Dei savara espalo Jumona ifena nawani akundauna zanuta dili ira tutira inu aturano ira tutizai ira tuiza ura mataba kamela wito itano naizi defala Avera wapsarwabe Abelutunga nyulana Avera wapsarwabe Illa takani urane mama Avera wapsarwabe Alerja hanavana yeah Avera wapsarwabe Aveli transaitaga yeah Avera wapsarwabe Uchemantika ira irise yeah Avera wapsarwabe Ide isavara espalo Falmerabatsika rehetra amin'ny alalan'izany hirany ngiarosy zany a. Misy antony manokana no andefasana an'izany hira zany satria manamarika ny fahatanjorana, ny fahazazana, ny fiarahana amin'ny mpinamana ihany koa, zaza niara-lehibe, tanora niara-lehibe, sy ny karazany ahatsiarovana manokana ny nanisana, Besarety, Ambatobe sy ny karazany ka dia falmerabatsika rehetra amin'izany hira zany. Andefa hira anankiray koa alohan'ny hidirana ao anatin'ny tena hoe fandarana ka hitady hira amiga generaly aho dia manomboka tsika avy eo. Zany vehivavy zany nga generaly no manao azy dahara. Tsy haiko moa ty zanany tsaratsara. Dove cugnata buraco Quando azi au dia Avețani Gheții și-ale iada la tu S-am privat și-ale Ava acuta naține maru Fana pi farisi N-am fi tumat Atena ida fana saru chiaru Țara tare
Matumambabuai, Saratare, Utarafanai, Titanayo, Efatiai, Safa, Ewakila, Evatinai, Mandai Tanaku, Manurukai, Yansunya Naraku, Tirelare, Isaune Fatu, Manjeletu, Chanfe Vachan, Umalala, Itakara, Charukotara, Fapolisha, Namadi Padisha, Yanara, Isan Vachan, Anishan Tema Pefitabana, Tadila Koriji, Faulaya, Fatena Lita, Fatiabana, Malalishan, Ifyana Gadina, Matapisani, Renama Latina, Faishane, Zati Masikano, Utsutato, Sita Isha, Resena Piniao, Fatinita Isha, Iresenita Lao, Fanu Kuteni, Narewaki Isnaro, Raya Mandeni, Sanfe Vamsan, Namela Mami, Wanti Sami, Bagata Kodera, Anepunyana, Bandi Sarani, Fianara, Isan Vamsan, Ureguba, Fatia Ufana, Tishetri Tsunyao, Naituma, Sanjiri Fugwe, Fatio Ufana, Fanta Shareu, Fatina Takabu, Fanta Shareu, Fatini Pudisuni, Efana Isan, Iebo Nashide, Nani Fuati, Ifanu Loranai, Sinyati Yadi, Saini Fanamanai, Tatanai, Ganatuga Ayanau, Sayuri Sai, Sai. Seul dans le lit, je revois notre passé qui crève mon cœur, et seul dans le noir, je distingue ton image qui me hante toujours, et me rend fou. Si bien que je soumets mon âme à ma propre pensée, les larmes aux yeux, la voix brisée, tout cela n'est rien, et pourtant tout cela n'est rien, et pourtant tout cela n'est rien, et pourtant seul dans le lit, j'entends ta voix si douce,
jusqu'à l'infini. Seul dans le noir, Tu as besoin d'argent pour te former. peut-être me rappelle ceci. Puis tu es au tout début de ton aventure et tu n'as pas de budget pour avancer dans les secrets de mon Si bien que je soumets mon âme à ma propre pensée, les larmes aux yeux, l'avoir brisé. Et pourtant, tout cela n'est rien. Et pourtant, tout cela n'est rien. Et pourtant, tout cela n'est rien, rien. Et pourtant, parce que tu es parti, parce que tu es parti, tu es parti, tu es parti. Lahatra zay avelao avy zay ho avy izy rosy fanohana matanjaka ny nga andro radiolina mandalo ny anankiray teo neutre ary izay faran'izay dia Tia Bruno fanohana mahafatrapo nga Ravalomanana fa saingy ny alandarana noho ny fanambanimbanina nahazo azy ary indrindrindrindra noho ny traitement inhumain nahazo azy koa. Faly miarabantsika rehetra amin'izao oro zao ary finaritra foana ny eo aminareo. Ny fandarantsika androany dia maromaro ihany ny hoy ny fitenenana fa anankiroa ny tena zava-dehibe dia ny fanaontsika ny tatasika amin'ny alalan'ny hoe ny fiainana manokan'ny mpanao politika na fiainana privé zany ny mpanao politika na ny homme public. Dia ao koa ny resaka l'indinoara sy ny vary raikapoka. Ka andaontsika hanomboka zany. Voalohany indrindra aloha dia mamerina fisaorana ho antsika rehetra tena misaotra betsaka reto fa tsy trapan'ny olona hoe misy firaisan-kina misy dinamika mipetraka eto amin'ity fandarana ndao saity ary afaka mireharentsika hoe afaka mahavitra olona rehefa tena mifankaty ohatr'izany. Tena mahafinaritra satria maro ny engagement ieritreretintsika hoe tokony atao fa tsy manakana antsika koa zany anao soa amin'ny mpiara-velona amin'ny mpiaraka amintsika mpiara-miobo, mpiara-midera, mpiara-mitolona amintsika fa maninona ny hoe mpiara-midera satria ny zavatra ataontsika eto dia akintsika amin'Andriamanitra tanteraka. Ary izay indrindra no mahatonga antsika hoe raha tsy mahatsiaro akory ny orintsika sy ny malahelo dia tsisy varany ny androsoantsika any amin'ny fanatanterahana izay nofinofy anovan'izany Madagasikara ho mahitsy sy hendry ary mandroso. Mahitsy sy hendry ary mandroso. Mamerina fisaorana betsaka ho antsika menakavy ho an'ireo izay efa nanao, indrindrindrindra ireo izay mbola anao ihany koa, fa ny fanampiana natao tamin'ny ray aman-dreny artista Tia Bruno dia voarainy sosoa, voarainy soasoa ary tena mahafinaritra ny hetsika ataonareo satria azonareo eritreretina ve tompoko. Ny aliny iny nanaovako fanentanana fotsiny dia efa misy olona nandefa tonga dia nandray ny carte bleuany, carte de paiement-ny dia nandefa vola Western Union
ho anga ray aman-dreny tiarabirino. Vao malimaly mbola misy nandefa ihany koa ary nanoratra ao anahy. Tsy haiko moa na afaka manoratra ny ray aman-dreny tiarabirino na tsy fa ny zanany vavy no mifandray amiko ary zao teneniko anareo tena hoe ontsa ny fo niezaka izy nisaotra anahy ary nampiseho ny endriny tao anatina video anankiray tena nalahelo ary reto. Nalahelo ary fampizarako aminareo zany na 10 € raha nalefanareo efa 200 000 izany ny Madagasikara tomoko. Aza mihafahafa manampy ny ory, aza mihafahafa manampy ny mahantra, fa ny ataonareo amin'ireny kely reny no ataonareo amiko ho Jehova, ho Jesoa. Ny vitako dia ny mangataka aminareo amin'ny fitiavana. Aza manao zavatra hoe forcé na hoe sanatria tena tsy misy eo aminareo de hoe ty alefa ty fa sao de mitahin'Andriamanitra amin'iny. Tsy izany le izy. Tsy maintsy misy manana mihoatra foana eo manao ary zany no tena hoe fototra iorenan'izany atao hoe akamo. Tsy maintsy misy manana mihoatra manao toko fa aza manao forcé satria raha manao forcé ianao de manjary le zanakao no tsy mihinana sy manjary tafiditra problema. Misaotra antsika menakavy any amin'iny. Hiditra amin'ny tatasika tsika. Ny tatasika moa araka ny teneniko dia fitariana saina mba hiova ary karazana ohatran'ny hoe farampikiranina ihany koa ny tatasika. Tato ato dia jus de citron tompoko. Misy zavatra tsara resahana zany amin'itony sehatra itony satria ilaina ny mahita, manokatra maso, ny manokatra fanahy, manokatra saina ary manokatra fahaizana ihany koa sy fahalalana. Matetika rehefa amin'ny fiainana politika ary tena niaina tsika zany tao anatina periode anankiray de nilazaina tamin'izany androany hoe mba hajanony kosa fa vie privén'olona. Maromaro ny vehivavy victime tamin'izany, na vadina mpitondra na zanaka mpitondra. Ary anisan'ny victime amin'izany koa na olona mety ho minisitra ara amin'izao fotoana izao na vadin'olona ambony. Dia mandeha ny adihevitra amin'ny resaka io hoe ambany be na ambony be na miletika be izany adihevitra izany. Eo zany no resaka satria ilaina ny manokatra ny saina ary ilaina koa ny manokatra ny maso amin'ny fisehoany ny zavatra anankiray. Ny adihevitra hoe ambany na ambony ny amin'ny resaka vie privé andao hoe tsy any aloha ny itondratsika azy fa any amin'ny famaranana de ho hitanareo hoe aiza ny tokony andehanana. Inona moa no tena hoe mission na hoe tanjona
ataon'izany mpanao politika na vavy izy na lahy izany dia ny hianatra na hoe hitondra an'izany atao hoe cité, gestion de la cité. Olondoana ao anatin'ny fiarahamonina, ho fitaratra ao anatin'ny fiarahamonina, ho modely ao anatin'ny fiarahamonina, joro mahitsy, tsisy petina, tsisy mivilana na pli ray azy ao anatin'ny fiarahamonina. Satria olona na vavy izy na lahy hitondra fananarana, hitondra fijery mahitsy, hitondra fietrika misy fahendrena, feno fahendrena ary fanetrehetena. Izay le atao hoe mpanao politika hitondra sy handray ary hanome, hitondra sy hanome anjara biriky ao anatin'ny fitondrana ny firenena. Zany hoe ny mason'ny rehetra zany dia braqué vers le politicien ou la politicienne qui sont là, debout, devant, qui fait ou qui font la morale à la population, ou sinon au peuple qui est là en train d'écouter et apprendre aussi. De mihaino mihitsy ny vahoaka na any Madagasikara io, na any Afrika io, na any Hollande io, na any Amerika io, na saky teny hoe any États-Unis fa mitovy ihany zany, misy ny Latine sy ny Nord, any Canada io, na any Australie io, na any Chine io, na any Corée du Nord io, na Corée du Sud, dia anankiray ny définition-ny mpanao politika: tokana, fahendrena sy mahitsy ka lasa modèle ho an'ny rehetra. Zay zany le faritra anankiray tena ngeda be amaritana an'izany atao hoe alohany ianao manao politika dia tokony mieritreritra ianao hoe tompo ny fahendrena ve za, tompo ny fahitsiana ve za, sa tompo ny ditra, tompo ny fanetrehetena ve za, sa tompo ny dedadedaka. Misy condition maromaro a zay vao afaka mijoro ho mpananatra ery amin'ny devant ery. Za manokana zao, aloha za tsy mpanao politika tompoko fa mpanao gazety. Ny mpanao politika dia eritreritra hitondra firenena na hitondra gouvernement, tsy ao anatin'izay tompoko. Ary vao nananarako namana akaiky teo hoe ny mpanao gazety dia diso ny filazana hoe mitaiza izy. C'est pas, nous ne sommes pas des éducateurs. Au contraire, izahay mpanao gazety no manazava sy manokatra ny sain'ny olona amin'ny zavatra tsy hitan'ny olona sy miafina amin'olona. Zay natao hoe mpanao gazety. Averiko manazava ny sain'ny olona, manokatra ny sain'ny olona ary mampiseho ny zavatra miafina zay tsy hitan'ny olona, kanefa ny tokony ho lazaina amin'ny olona mba tsy hampidikizony olona ao aoriana. Karazana hoe pitire sonnette d'alarme zany ny mpanao gazety. Avertisseur ohatran'ny klaxon hoe trin tandremo a, misy zava-doza zao a. Fa ny mpanao gazety toko dia tsy éducateur, satria misy zavatra ihany koa samy mahalala an'izany tsika. Ohatra zao ny la vérité dia tsy teny mihitsy izy ny zavatra tsy mety atao mamira vatomanga. Ohatra zao ny la gazety dia tsy teny mihitsy izy ny zavatra tsy mety ataon'ny galolora somary. Dika zany na ny Times
dia tsy teny mihitsy ny zavatra tsy mety ataon'ny patron, ny observateur, ny le point, ny ino izy teo ny BFM. Tsy ilaza mihitsy izy ny zavatra tsy mety ataon'ny patron. Donc diso ny fieritseretana hoe ny mpanao gazety dia éducateur. Tsia manokatra lalana amin'ny zavatra tsy mazava amin'ny olona arakarak'izay sensibilité na alohatsorina mihitsy hoe intérêt arovan'ireo mpanao gazety ireo, satria manana ny patron reo, surtout amin'ny mpanao gazety zay manao politika amin'ny patrony dia vao maika grave ihany koa. Donc il est faux de dire que les journalistes sont des éducateurs. C'est complètement aberrant. Par contre, ny mpanao gazety, surtout ny indépendant, dia manokatra mason'ny olona hoe misy zavatra tsy hitanareo dia jereo. Raha izay. Faharoa zay. Iverenako zany le kajy avy ery ambadika hoe ny mpanao politika kosa nefa na izany na zany, na inona tendanseny dia anjarany alohan'ny idirana eo amin'le sehatra. Satria ianao andeha hampianatra vahoaka, andeha hananatra vahoaka, andeha hiteny vahoaka, dikan'izany tsy maintsy ary tena hoe impératif exigé madio anao ary mangatsakatsaka. Ny firenena européenne, ny anglisy, ny allemand, ny portugais, ny sinoa, ny coréenne dia tena miezaka mafy amin'izany. Tena hoe le olona petraka sy le olona lefa irréprochable. Jereo tsara Gabeden ohatra, olona lefa 20 taona, oroany ery mason'olona en public amin'ny vadiny. Tsika manko mijery an'ireny dia fakatiry zareo, misy dikan'ireny. Hoe ity ny vadiko ary ity izy ity oroako eto masonareo, fa ankoatran'ity tsy manana. Dia mianika eo amin'izay miasa daholo toy le closer, voasy paparazzi sy ny karazana. Miezaka mampiseho an'le Biden na Trump na Sarkozy na Macron hoe manana vy hafa izy ankoatran'io. Indrindrindrindra moa fa le olona mbola tsy tonga amin'ny fitondrana akory dia efa mivoaka hoe ngiadesika dia ampijangajanga ary mampirafy tanteraka hatramina femme de chambre violeny. Ingia François Hollande dia ao amin'ny palais misy vadiny fa mbola vitany no mivoaka amin'ny palais mitangina moto, nalainy paparazzi sary dia azo. Dia navoaka amin'ny olona. Ohatran'izany koa ngia Sarkozy, ny mpanao gazety no nanazava lohany rehetrarehetra hoe efa tsy milamina io tokantrano io. Sisy nalalana izy tompony ary tsy nalalana hoe izay mivady retiny hoe tsy milamina. Fa rehefa tonga tokoa ny fisarahana, eo vao hoe ary tena nahay le mpanao gazety, le paparazzi nanao enquête tamin'iny. Zao no izy ry malagasy avako. Ny asan'ny mpanao gazety dia milazanao ny zavatra tsy ho tatinao rapitso. Raha mpanao gazety mirespekte an'izany hoe asana mpanao gazety zany izy. Ary tsy azony atao mihitsy avako ny mpanao gazety manana patron
de presse satria misy tsy azony atao. La vérité ve zao dia teny skandale mambravatomanga manofy ianao aza manofy. Misaoran'Andriamanitra mbola misy mpanao gazety indépendant tamasama anatsikafona. Raisitsika en général ny zavatra mitranga fa tsy andeha cible olontsika fa samy mandinika ny tokantranony any hoe marina tokoa ve zany tenin'ny Fleury zany sa diso zany. Raha tanana zatra mitsotra hoy ny tolo dia tsy lefitra io. Ary raha olona nitaizatena sy nitondra tena tao amin'ny fahaditrana tsy iovy io raha tsy manana an'Andriamanitra satria ny fahendrena dia avy amin'Andriamanitra. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Raha tianao politika ianao ka hieritreritra anao hitondra fanjakana dia mijereva aloha fitaratra dia averenao aminao ny tantaranao fa tsisy zavatra nataonao ka tsy nety ka tsy hitan'ny vahoaka na ny didina. Grave be ilay zavatra mitranga ao Madagasikara. Tena teneniko anareo zany, tena grave. Fa misy formana censure tasita ao. Samy mahita daholo fa ity rangaty fopla be fo zany pe tsara velatsy fa na ny olona manoa anazy ara dia matahotra ary tsy mahasamy teny satria hoe sao dia tonga tapoka eo amin'ny fitondrana izy ke nao ny regleny eo avy eo satria izay tokoa le izy. Dia il se conjugue manafina an'ilay zavatra mitranga ary tena nefa skandalina be ao anatin'ny firaisana eo. Dia rehefa mivadika le olona avy eo zay vao tapina ny dome fototsika no nahatonga an'iny teo. Soran'Andriamanitra misy mpanao gazety mahasamana tsikafona an'izany. Ary il n'y a pas de vie privée qui tient dès l'instant vous êtes dans la vie publique et dans la politique. C'est pas possible. Raha zany tsy nisy ny scandale DSK, raha zany tsy nisy ny scandale Clinton, raha zany tsy nisy ny scandale François Hollande, tsy nisy ny scandale Emmanuel Macron, zay tsy nisy ary foroniny olona. Foronina fotsiny zao. Eto zany avahana koa ny antony hoe misy sy ny tsy nisy. Satria ny ainantsika hoa zany hoe le vadina filoha ny sipana olona n'importe qui zao dia lasa daholo mamely an'izay. Raha kosa hoa tsy teny an'izany sarotra amiko zany. Za tsy manana porofo an'izany. Tsy hiditra amin'izany aho. Par contre, misy ny maro, misy tena hoe io fiainam-boto dia ho afenina ve zany? Tsy ho lazaina mivoaka malagasy hoe zany hoe mpananatra diso anie io miteny io. Fa maninona ty olona ty milaza izy fampanao politika anariny foana ianao isan'andro zao. Hay ny fiainan'ny fopla be. Miteny an'le mpitondra mananatra an'le vahoaka nefa ao amin'ny paleka i fiainana Sodome et Gomorre. Le mpanohatra koa Sodome et Gomorre koa. Dia efa nisy zavatra andeha amin'le fiainana eto ambonin'ny tany. I Lucifer mamitaka amin'ny Belzebub, ty Belzebub mamitaka amin'ny Lucifer. Dia nefa ireo olona ireo samy mitondra baiboly mandeha mivavaka, makany ampiangonana, aza mitsara mba tsy ho tsaraina hoy ny fitenenana. Dia nefa ireo olona ireo samy mitondra baiboly mandeha mivavaka, makany ampiangonana, aza mitsara mba tsy ho tsaraina hoy ny fitenenana.
Kanefany izay mihitsy ny antony tsy hanonana anarany eto mba ialan'ireny olona ireny maka sisiny satria ho avy ny tracteur, ho avy ny bulldozer. Miala tsiny aho tompoko, miala tsiny aho fa aza tenenina hoe ady hevitra ambany loatra zany. Satria ve voadona ny patalohanao? Satria ve voadona ny ziponao? Satria ve ho lazaina mivoaka malagasy hoe izy ianao? Ramsey? Exactement. Ho lazaina amin'izao tontolo izao hoe izy ianao? Andriamatoa Hollande? Clinton? DSK? Strauss-Kahn zany? Dominique Strauss-Kahn? Zay tompoko ny asan'ireny le voici closer, paparazzi sy ny karazan'ireny, manokatra ny sain'le olona hoe ity olona ho aterinao filoham-pirenena ity neka ketare, c'est un trompeur un sens an'io. C'est quelqu'un qui se plaît à mentir. C'est quelqu'un qui se plaît à trahir. C'est quelqu'un qui se plaît à tromper. C'est de la trompette. Si l'on peut dire. Mila sokafana amin'izany ny mason'le olona. Fa rehefa le vahoaka avy eo, anjaran'ny vahoaka amin'ny manapa-kevitra hoe mety zany na tsy mety, fa ilaina zany hoe ny mpanao gazety zany dia éclaireur. Manana pahatelo, efatra, dimy, enina, folo avahanao le olona, avahan'le olona mihaino azy io izy. Zany hoe tsy ilay mpanao gazety mandeha ho tsarainy. Zay manko ny zavatra mitranga eto. Fleury Rakotomalala ny lasa tsarainy, tena diso tanteraka fa tsy ny zavatra lazainy. Fa heureusement, en équilibre avec moi-même, il est de mon devoir d'éclairer, d'informer les gens qui me suivent, au moins. Et c'est même une obligation. Hoe tandremo le rehetra. Fa samy trano ndaingy ireo. Samy trano pitaka ireo. Mody hoe dekona zay, miangony zay, mivavaka zay. Sasany de tsy menatra zao ery akaiky ny Père Pedro ery. Lasa Père Pedro ne maloto amin'ireny. Oui, lasa le Père Pedro lasa maloto hoe ile rangahy ity de lasa complice amin'le bandy ity. Satria le prêtre koa tsy mahasamanta hoe tena alao mba sarahana le fivavahana sy le businessinao. Izany tsy malala fa Andry Rajoelina. Business ny itondran'ny fanjakana fa tsy fanavotana firenena. De miakiny ery amin'le fiangonana ery izy. De Père Pedro maloto. De alefa daholo ty resaka tsao rehetra momba amin'ny Père Pedro ty. Zay le zavatra lazaina. Alohan'ny hitsangananao hijoro, hiteny sy hananatra vahoaka ka hieritseritra ianao hitondra firenena, de ataovy madio aloha ny ao an-dakozianao. Ataovy madio aloha ny ao am-baravaranao. Fleury Rakotomalala toko tsy mieritseritra ny hitondra firenena. Fleury Rakotomalala toko tsy mieritseritra hitondra ministera. Donc atsokafony eto daholo ny zavatra tsy mety rehetra ataonao. Raha andeha hijoro ianao ka hieritseritra ianao hitondra vahoaka, de tokony modely ianao zany. Ianao no modely voalohany. Hoe tena irréprochable. Fa raha hiteny ianao hoe ampiasainao feky mamita tena,
Tena mamita teny nareo amin'ireny feky reny, tena miteny anareo. Olona ray mavita mamorona feky 20 ao anatin'indray andro. Incroyable. Tena incroyable. Tamin'indray andray tena niteny hoe iretsy ilany retsy, gravy no iretsy amin'ny resaka fitenenan-dratsy sy fanompana ary indrindra fanaovana compte feky. Tena marina izany tompoko. Kany mahatonga ny olona hoe raha amin'izao fotoana izao ianao nitarika olona hidina an-dalambe dia tsisy satria mamita teny ianao. Ianao mieritreritra be hoe milina ny adevitra ao anatin'le posta zavatra postenao na publienao, nefa finalement il n'y a que 200 na 100 farifametana satria fake maromaro miditra ao statistiquement satria efa zatra mamitaka. Miala any an-trano izy dia hoe tololanao politika efa mbola matory kely maka sisiny kely ery an-dovy fotsiny eny amin'ny na eny amin'ny bypassy mody izy milaza hoe mbola vory politika nefa mbola maka kely amin'ny ankiray indray dia le tompony farany leo nangatraka fizarahana izy. Fiainam-boto ane zany. Zany ve no mpanao politika hijoro hananatra vahoaka? Tena fiainana jilam-boto zany, Sodome sy Gomora zany. Zao amin'izany zavatra teneniko zany tonga dia misy malala hoe ianona zany tenen'ny Fleury zany. Tsy miteniteny foana i bandy io. Tonga dia misy miteny an'izany mihitsy. Ary fiangonana ray manontolo, vohatra ray manontolo. Any amin'ny palais misy an'izany hoe fanakay izy anona be vody teo. Taitra daholo ny olona fa ahoana. Any amin'izany tokantrano zany misy olona hoe mamangy anao le olona dia sendra variana daholo ny olona dia mitodika andeha hivoaka ny varavarana dia pengorona ny fitombenan'le zazavavy bebe fitombenana. Misy zany. Misy olona zao victime amin'izany tonga maheno an'izao teneniko zao tonga dia miteny hoe tsy miteniteny foana io rangahy io fa marina zany. Olona heritreritra hitondra firenena zany. Misy olona zao dia rehefa tsy ao ny vadiny dia mamorona tourné fotsiny mitety amin'ny Madagasikara. Dia fijangajangana no atao any. Oui, dia misy olona zao malala an'izany. Eno zany teniko zany dia fantany hoe ary ahoana nahafantaran'le ry an'izany. Izay ne ilay zavatra lazaiko anareo e. Aza lazaina hoe ambany zany adevitra zany. Ilain'ny malagasy ny malala hoe iza marina ireo mpitondra azy ireo. Ilain'ny malagasy ny malala hoe iza marina ireto be mpananatra reto. Fa rehefa tsy tompon'ny fahendrena ianao dia mangalasa sisiny mba tsy voahan'le izy any amin'ny place publique. Surtout hitan'ny olona hoe ianao zao ka niaraka tamin'ry, ianao zao ka nijanga tamin'ry, dia nisaraka tato amin'ry, dia nakato amin'ry indray hatramin'ny fiangonana lasa saina. Misy maheno an'izany aho tonga dia miteny hoe grave ny information amin'le ry satria ianao mijoro dia tsy maintsy misy olona mandefa an'le renseignement président. Io olona io mpiara-miangona aminay rekopena le izy avy eo tena marina. Na any amin'ny sehatry ny fiangonana marina. Dia engaviana hoe aza avoaka zany fa henatra ho an'ny fiangonantsika. Non. Azafady, henatra ho an'ny firenena zany raha tsy mitandrintsika ny erina kely. Raha tsy mitandrintsika ny erina kely. Henatra amin'ny palehan'ny avoloa ny zavatra mitrango ao avoloa amintsika miteny izao. Satria tsika tsy nitandrina. Satria tsika tsy nihaino. Zay ny izy. Jereo ny olona endry.
tandremo fa misy koa ny olona lotona fotsiny zao. Misy karazan'olona tsy voatongoka eto amin'ny émission keto. Alefaso ny pirofo a fa izaho mihitsy no anao ary ataoko 3D. De matetika reny olona reny rehefa ataoko an'izay tsy hitakory ny pirofo fa allégation gratuite et facile. Zavatra teneniko zany tompoko, efa atao hoe tsy vérité intsony fa efa mahamenatra. Fiainam-boto ny olona mahamenatra. Azonareo zany mahamenatra. Zany ve misaora n'Andriamanitra mbola tsy tononoko fa mipetra tsara. Afa-parakany tsy menace zany firenena ny resahana tompoko. Ataovy mahitsy sy madio ny varavarana ivoanao sy idiranao fa ratsy zany de laopa petra tsara. Petraka sosony de eska rehefa vita. Mipetraka tsy nahavita nampiasa feky tonga de voaroka teny amin'ny FMI. Ny olona manana fahendrena tonga de zany hoe miala lahy. Any Madagasikara mbola misy an'izany hoe akipimy maso hoe tsy vitany le tolona raha zany kosa navoaka teo sao monsieur Fleury. Mila vondrona ny hery monsieur Fleury. Mila an'izao monsieur Fleury. Zany hoe dans un certain processus zany, pour des intérêts vraiment ridicules. De akatona amin'ny maso. Non, je suis contre ça. Je suis désolé. Je ne suis pas dans cette dynamique. Si moi je mets en place une dynamique, ce sera une dynamique sincère, honnête et clean. Voilà. Autrement, c'est pas avec moi. Ary misaotra an'Andriamanitra fa ny olona miaraka amiko amin'izany zavatra zany. Izay koa no tedavina. Fa raha ny distorsion par rapport amin'ny groupe miaraka amiko de mialatsiny efa nitoizako foana ny zavatra nataoko. Satria même si je serais seul dans ce que je pense juste, je défends et je défendrai. Le reste, c'est pas mon souci. Je dois être en équilibre par rapport à moi-même d'abord, avant tout. Saky ve tsy manaiky hoe olona mivilana ny andeha hitondra ny fireneko de ahoana fotsiny zao na asiany lahakatona ny maso, asiany lahakatona ny vavaka azy amin'ny teny an'izany aloha. Non. Tena in time zany. Tena contextuel zany. Mila olona madio, feno fahendrena sy fanetretena mitondra ny Madagasikara. Fa tsy tia olona fobla, totakely rehetra ty. Y en a marre, ça suffit maintenant. Ny olona jereo tsara ny tena hoe tena marina ve le zany. Angela Merkel mandeha metsena izy, manosika ny kadiana izy, de akanjo efa nanaovany tamin'ny heritaona no nanaovany. Ohatran'ny hoe sanatriany zany mividy akanjo izy de ohatran'ny hoe eny amin'ny Auchan ihany na Carrefour. Ho an'ny olona sasany manko zany, zany koa misy gasy manao an'izany a. Raha ohatra zany mba mandraindray vola kely mba misy karama kely de raha mividy eny amin'ny Auchan izy na hoe Carrefour de tena menatra izy. Nefa ny qualité tsy voatery vola. Ary normalement
Ny hainao no manome valeur ny zavatra anaovanao, fa tsy ny contraire. Il y a des gens qui sont malades, vraiment. Il faut qu'ils s'habillent à des trucs vraiment qui coûtent cher pour qu'ils soient traités d'être bons. Jolie classe. Indray moa mbola sujet hafa zany. Ka hafatra tompoko ho antsika menakavy ry malagasy. Ny mpanao politika tsy problema antsika loatra, fa isika mihitsy ny problema. Rehefa tsy mahay mijery tsika, rehefa tsy mahay manokatra maso tsika, rehefa tsy mahay miteny tsika ao anatin'ny fotoana tokony hitenena antsika, dia hoy hiary fidy Ramanandray be an'ireo hoe ny mpitondra antsika malagasy dia mendrika antsika malagasy. On a les dirigeants qui on mérite ce qu'on a, zany. C'est vrai, il a tout à fait raison, le petit frère. Satria ianao misy zavatra maro acceptenao, tolérenao, dia rehefa tonga le fotoana tsy afaka mitoléré an'ilay intsony, c'est trop tard. Efa tany amin'ny 23 janvier 2019 no namoaka hoe mapara lex. Hoe misy fanondranana volamena, misy olona tonga dia aterina any amin'ny tarmac, efa-tsaniny, presque 2 fois par semaine. Miverina le olona io avy eo salama tsara. Tsisy naka-mesure, tsisy niteny. Fa tonga aty amin'ny 10 taona aty aoriana, tsy 10 taona fa 2 taona aty aoriana, 2019, 2020, 2021. Zay vao mikorapaka daholo ary tompon'ny information. Efa tany amin'ny 2009 ny teny fa tsy metrika ho amin'ny malagasy io andro rajely io. Mbola nitetateta ihany tsika menakavy mifidy an'io. Marina kosa aloha hoe tsy mifidy an'io malagasy, ça c'est vrai. Fa na izany na tsy izany, mbola nisy malagasy namena ny Zandryy ka tonga nandeha ny soutenir ny candidat-ny andro rajely, no fitiavana fety, no fitiavana, no fanaovana curiosité fotsiny. Mila mandinika tsika, araky ny teneniko foana, mila mieritreritra tsika, satria fantatry ny mpitondra antsika rehetra fa vendrany tsika, ary fantany koa tsika fa mora ambakay. Izay mihitsy tompoko ampanetrehetena ary ifonako aminareo raha misy voadononareo tany ambadika tany, fa tsy maintsy tenenina teninareo rehefa tsy mety mba tsy hanenenana. Amisy afisana ny ratsy evin'ny sotoko. Raha misy midote hoe fiarovaka ny andro rajely izany, dia tonga dia teneno akapoy amin'ny rindrina ny lohanareo, fa izany fleury izany tsy hiaraka amin'ny andro rajely mihitsy, na iny kidona na iny kiandra hatreto. Alors azavy zay. Mahitany hoanin'aranona, rehefa leo ny eto dia mifindra, dia toy izany foana isan-taona. Tsy mamafy anefa dia mijinja, mahitany hoanin'aranona, rehefa leo ny eto dia mifindra, dia toy izany foana isan-taona. Manitany rone, ulambanana nela tahado, tiang kipakupakusani, amani micheri ambana. Manitany rone, ulambanana nela tahado, tiang kipakupakusani,
Timanjaika nefa tsara kanto mianjaika mihoatra ireo mpandaka imezanao fotsiny ny lambo fatrano feno fotarano timanjaika nefa tsara kanto mianjaika mihoatra ireo mpanjaka imezanao fotsiny ny lambo fatrano feno fotarano manitiny bunye kulambanana nelatahabu tiyan kipakupakosani miteriambana lafuku manitini bunye kulambanana nelatahabu tiyan kipakupakosani miteriambana Ny ambony mijery ambany ozy izy ary tanareo amin'izany le coïncidence am'le zavatra mitranga. Ny zavatra mahafinaritra aloha dia manomboka mivoatra be ny YouTube atsika ary mihazakazaka be ny fandehany ato ary manjary lasa be olona tsika ary tena mahafinaritra satria maro ny zavatra mitranga ato. Ato moa zao dia misy an'ity tsy tiana vehivavy na lehilahy zany toina raha zany dia mody manao filôzofia be eo izy dia psychologie be eo dia zao le izy toina rehefa miaraka amin'ny fleury dia ajanony ny fausseté ajanony ny caractère-na perfide sy traître. Soyez vous-même direct, clair et circoncis. Autrement, tsy hiaraka mihitsy tsika ary tsy mitovy ny zavatra ho resahantsika. Zay le izy. Bon,
Iresaka momba ny lundi noir tsika sy ny vary ray kapoaka. Tena zao misy zavatra zany tsara ihany tenenina. Raha tamin'indray andro izay zay sy Patrick Raharymanana moa ny anaran'izy iny sa izy. Ny famaly satria nisy zavatra nataony tsy nety ary voatery tsy maintsy navoakako satria nananako pirofo ny zavatra nataony. Zany nefa tsy midika hoe nga Patrick Raharymanana dia tsy manana kapasité na incapable. Anisan'ny olona manao zavatra, mamoaka zavatra misy pertinence nga Patrick. Izy moa tsy namako ka tsy tena hoe raha namana. Ary tena marina le navoakany hoe 7000 tonnes dia miafara amin'ny ray kapoaka tsirairay ho an'ny Malagasy. Zao le izy Ary misaotra ny Patrick Raharymanana nanao ny démonstration arithmétique iny hoe 7000 tonnes dia manome 7 millions de kilos dia manome ray kapoaka ho an'ny Malagasy 24 millions 500 000 Malagasy. Ndraisina tamin'izay le izy fa ny anahy kosa ato amin'le aspect politika na le geste technique nitondrako azy. Ray andray raha ny teny hoe mahavita école ray Andry Rajoelina 90% le izy efa vitan'ny olona teo aloha dia avy Andry Rajoelina teo aoriana mametraka ny ciment sy ny manatsara dia vita ray volana le izy dia tokanana io ary atao événement. Miteny tamintsika hoe Andry Rajoelina pour peu dia ohatran'ny ranopotaka azy manonja ozy izy le bebeako izay fa maika fa ranomasina. Nindaisiko ohatra mihitsy nga Andry Rajoelina tamin'izany andro hoe le mpanao marathon ny olona efa mitsotsotra amin'ny 3e mi-temps daholo zay Andry Rajoelina vao tonga dia tsy maintsy te hafana ary anaovana événement be. Mbola mandray micro izy mbola miteny dia gaga le voalohany le olona tonga voalohany fa ngaha le ry ny voalohany dia alaina daholo le olona mena 25 000 na 50 000 dia mitehaka. C'est ça l'image de Andry Rajoelina. Nakany Tamatavy izy dia rehefa nidinihany ity zavatra nanaovany gesticulation sy ny style rehetra dia tsisy asa-panjakana afa-tsy ny hoe mety vary 7000 tonnes angamba. Radio an'ny katolika, hôpitalin'ny katolika, voatery manao ny katolika. Na dia asan'ny fanjakana raha manao hôpital de pointe. Tsy mahavita le fanjakana. Tsy aninona le fanjakana. Mety amin'ny Andry Rajoelina ireny satria c'est un motif de sortir du palais et être là à Tamatave, dormir une soirée. De tout le monde mahafantatra ny toy. Événement be mihitsy le fahatongavan'le 7000 tonnes. Fa adinitsika malagasy fa l'initial izy 100 000 tonnes. Oui, tany amin'ny volana juillet 2020 vary 100 000 tonnes ny prometty avy amin'ny PM.
devant public zany tompoko. Par devant public. Nisaka ny séance farany 7000 taonina sisa. Teneniko anareo hoe mpanao gazety manana pahatelo efatra alohany ianao informé an'io. Tsy natsapan'izany akory zao tsika hoe 100 000 taonina tokoa ny prometevan'le bandy tany amin'ny volana juillet. Rehefa niteny ny andro rajela voavolana août fotsiny dia tonga dia nidina 35 000 taonina. Ho avy mivary 35 000 taonina ozy izy tsisy natsapa akory hoe 100 000 taonina ny mifanarahany. Tonga indray nitapatapaky ny novambra hoe aiza foana le vary aiza foana le vary ho avy mivary sambo anankiroa 24 000 taonina zany. Farany 7 000 taonina sisa ny tonga. Sous quelles conditions? Dia natao événement be mihitsy. Vary raika poka tompoko isaky ny malagasy. Asa ianao hoe nandeha nifidy ny andro rajela satria omeny andro rajela vary raika poka. Zay ve les conditions? Tena tsy zalo zany. Dia navoaka indray reto an'izany efa presque tsy haiko firy nisany. Dia hoe tsy maintsy mahavita lalana 250 km par an nareo gouverneur omena nytony an'izay tony. Indriamanitra ianao. Nitso. Mampalahelo le bandy kely. Tena hoe zany ve ny fitondrana amin'ny firenena? Io tsy ao anatin'ny loi de finance io. Asa andeha amoronaiza angamba reto gouverneur reto amin'ny vola anaovana 250 millions io. Sachant que ny kilomètre ray farafahakeliny nany amin'ny 15 milliards. FMG farafakely. Dia izay zany nahitany reto bandy reto. Fa 215. Presque 3000. Ohatrino zany 15 fa 200 fa 100 fotsiny dia fa 1500. 3000 milliards. Indriamanitra ianao. Fa inona ty zavatra lazainy andro rajela? Sa lalana secondaire? On ne se comprend pas zany dans l'histoire. On ne se comprend pas du tout. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Parce qu'entre Jean Sensé zany dia zany atao hoe lalana zany dia misy ny mandeha mandroso dia misy mandeha miverina dia goudronné io. Asa ohatrino tena niasa mihitsy ny sain'ny olona zany hoe nahatrany tamataviana ary miantso ny olona hoe président fa inona zany tenin'le bandy kely ity zany faisable ve zany président? Tena tsy haiko zany fa tena efa finance sy matematika midépassé ny lohako zany efa bac plus 24 zany dia za le vary rehefa navoaka amin'ny patrika ny calcul tonga dia ao tsara mitsatoka tsara fa tena natotsy vitan'ny patrika ny calcul le 250 km dia izao tena mety zakan'lery koa le izy. Ozy lery au rafleria efa tena bac plus 34 ny ao anatin'ny lohan'le bandy kely io. Aiza nitondranylery atsika? Io nefany asangamany tena budgetn'ny présidence amin'io milakalaka be. Vérifienao ny loi de finance amin'ny travaux publics et aménagement de territoire. Ohatran'ny to sampona be pour ne pas dire hoe fataiza ary nahitan'lery an'le rubrique. Zany hoe zao hoe rehefa tena ny comprendre ary tena niezaka i comprendre, il y a quelqu'un dans des systèmes que Andry Rajoelina veut séduire. Misy olona mihitsy ao tena zesy teny Andry Rajoelina tanteraka hoe za mahavita azy.
En fait, quand il nous parle, il ne parle pas avec nous. Il est vraiment en train de séduire quelqu'un. Et c'est une jante féminine. Et je suis Zandryy. Ça marre. Satria mentir à ce point-là. Et systématiquement. Ary Sipikou, certainement, ne rêve que de lui. Zany hoe misy film tena nieritreritra zany hoe tena parce que je le connais quand même mahoaka. Mba fantatra ihany koa zany lalatiany zany tsy maintsy tenany Andry Rajoelina fa maninona ianao président miteniteny foana ohatran'ireny e. Zavatra impensable, incroyable, pour ne pas dire tsy possible zany hoe par gouverneura à vite à 250 km zany. Fa isaky chaque sortie en public de Andry Rajoelina misy zavatra exubérant ary misy zavatra tena zavatra tsy eritreretinao mihitsy miteny azany ve le cowboy. En fait, il y a une opération de séduction énorme, profonde ao anatin'izao zavatra miseho zao. Satria mentir, je vous dis, à ce niveau-là, raconter des mensonges gratuits à ce niveau-là, c'est pas possible. Fa misy olona ao tena tiany Andry Rajoelina izesitiavana mihitsy hoe za mahery. Enjanahy. Jereo ny an'izany. C'est de la séduction. Tsy par rapport amin'ny vahoaka malagasy. Misy olona eritrereto zany e. 27 000 taonina ve? Nandeha zesitiavanao, raisinao, hidina ny Tamatavy mihitsy ianao. Amoronana programa hidinana ny Tamatavy mihitsy. An'izany tsy ampy 420 safira ireo. Anaovana événement mihitsy hidinana any. Dia mbola hitantaraina abobo indray. C'est parce que misy zavatra tena. Quand il descend à Tamatave, quand il sort du palais, il s'habille comme un jeune homme, un playboy, habit de séducteur, très tropical, contextuel. Misy équilibre daholo na ny couleur amin'ny pataloha na ny lobaka na ny akanjo. Isaky ny kabary tsy maintsy manao zavatra mihoatra ary exubérant. Ianao poina io zao tonga dia mahalala an'izany ianao hoe grave tokoa fa isaky miteny Andry Rajoelina maninona no misy zavatra ohatran'ireny. Satria le izy matoa mivoaka ohatran'ireny dia entretenu entre 2 na 3 na 4 personnes. Misy séduction. Satria raha mbola eritreritra hoe isan'andro izy dia manao propagande foana, propagande izy c'est pas vrai. Non. Non. 26 janvier 2009, 26 janvier 2021. Miondrika ampanetretena eo amin'ny vatana naratra sy torotoro ary may carbonisé tamin'izany andro ny tenako. Mirary soa ho an'ireo fianakaviana nidiran'ny loza tamin'ireny andro ireny. Ny 26 janvier 2009 dia tapaka tao anatin'ny fivoriana natao tao Ivandry netim-boana. Rehefa niteny
Ngiaryfa nisitra tamin'ny andro ngiaratsiraka hoe tsy maintsy akuzena ary ohatrin'ny homicide na génocide misy raha latsaka ngiara valimana. Nieno ary nienregistré amindreo ce qu'on appelait les lieutenants de Zandryy. Ils se sont retirés ao anatin'izany Andriamatoa Krista Andriamananoa. Ils se sont retirés, ils sont allés voir Zandryy avec Ratsiraonana et consorts. Ils ont décidé ensemble le lundi noir hoe tsy maintsy mirehatra feno setroka Antananarivo, feno afo vo tafahongana io raha valimanana. No manana ny gros bras isaky ny secteur Akorondrano sy Tanjombato. Andriamatoa Alain Ramarsson ny andraikitra ny taty amin'ny côté n'Akorondrano. Le rangaha ankiray zay moa efa nangina tanteraka amin'ny vavany ary nanenina tongotra aman-tanana izy dia tsy ho tonononketo ny anarany. Andriamatoa Roland Ratsiraka ny tompon'andraikitra tany Tamatavy. Samy nanana ny andraikitra ny Daoly isaky ny faritra. Naretina Antananarivo, niraitsykombakomba ny tafika ary efa misy tamin'ny tafika nandray anjara tamin'izany nanenina tongotra aman-tanana koa ary vonona hijoro vavolombelona amin'ny zavatra ny fanapahana sy ny zavatra nataon'ireo tsy valahara tamin'izany andro. May kilan'ny afo ny fananan'ny olona, may kilan'ny afo ny malagasy maromaro. Satria hafa ny ekipa ny mitarika mamaky an'ilay magazin ary hafa koa ny ekipa avy ato aoriana mitondra ny dabana lasantsy mandoro an'ireny toerana vakina sy pitehana ireny. Drafitra matipaika ary drafitra ohatran'ny hoe stratégie miaramila mihitsy no nampiasaina tamin'izany andro. À qui profite le crime? Tsy possible mihitsy ny itenenana hoe marika ara-valimanana ny organise an'ireny. Raha mbola mibaiko ary ny ara-valimanana hoe tsy firy ireo dia vao mainka zava-doza mitranga tamin'ny malagasy. Satria efa infiltré koa ny fitondran'ny ara-valimanana tamin'izany andro. Dia fantatry ry zalahy hoe tsy hitifitra mihitsy io dikan'izany tsy hisy faty olona fa tsy maintsy anjara antsika no micréer fahafatesan'ny olona. De là l'idée hoe tonga dia dory satria tsika tsy manana basy hoainina betsika raha mamoaka basy. Dia mbola variana ilay malagasy mihetsena fao be manko ny fiantsoana an'iny tamin'izany andro any. Variana ilay malagasy mangalatra an'ilay akanjo, ilay jean, ilay palitao, ilay télé ary ambany nefa fa mindrehatra midedaka piégé tao anatin'ny tao aman-jatony may ohatran'ny hoe sanatriany izany maimbo fofon'olona may Analakely tamin'iny andro ireny. Iny alatsinainy mainty iny.
12 taona ty aoriana. Inona ny zavatra mitranga? Andao ny talata, tous les jours, depuis le retour de Andry Rajoelina au pouvoir, latsinainy mainty foana ho an'ny malagasy ny andro. Rovotra ny paosin'ny malagasy, mahantra ny malagasy, maty ny malagasy, noho ny fitsaboana tsy misy, sakafo tsy misy. Efa hifindramonina ianao hitsoka amin'ity fahantrano, sakanana. Ohatrany lasa misy frontiera zany le Madagasikara, ka misy ny frontiera mantra, misy ny frontiera ny mpanana. Ka ianao raha vanitiliarany tsy mahazo miakatra ao Antananarivo. Taiza teto ambonin'ny tany tompoko nisy an'izany. Taiza teo amin'ny tantaran'i Madagasikara mahavadio kely ny pejy hoe nisy an'izany. Alatsinainy mainty foana ho an'ny malagasy. Vao miverina teo amin'ny fitondrany Andramatoa Andry Rajoelina. Tsy nisy masoandro tompoko. Raha mba nanakena tamin'ny fikarakarana ny mibare ina io fa tafakatritsika. Indrisy. Indrisy. Ouais. Madame Claudine, quelle révélation triste. Tena nampalahelo. Misy olona nanohana an'izany. Ny zavatra isaorako ary mangataka anareo acteurs principaux tamin'ireny zavatra ireny. Metsoana. Izaho zao tena nafinaritra anahy mihitsy ary tena ny ilaiko rehefa nisy olona nandefa sary privé tamin'ireny andro ireny, tena hoe sary anazy izay nalainy manokana saotra n'Andriamanitra ozy tsy maty Monsieur Fleury fa tena nandalo teo amin'ny lohako ny bala ozy izy ary hitako ny tontolon'ilay bala tamin'ny rindrina teo miverina ozy dia mikapoka tany amin'ny vatan'olona dia maty ilay olona izy. Hitako izany ozy io ny sary ozy. Maro ny sary azoko hoe raha ny 7 février fotsiny efa nilazaiko anareo efa azoko ny expertise balistique. Milaza eto ary mbola averiko. Tsy possible mihitsy hoe avao Ambotsoroatra tokony andehan'ny fitifirana. Tsy possible. Ahoana ny tontolona ity indray 7 février ty lazaiko ty. Eo manko ilay manala sara an'ilay olona amiko ne. Iaho tsy afaka mandainga, marina ny lazaiko. Tsy avao Ambotsoroatra mihitsy ny fitifirana. Nisy varavarankely anankiray nisokatra tao, nisy fitifirana tao, miaramila anankiray nitifitra. Fa tsy fantatry ny miaramila iny na mpamadika na ahoana. Fa en tout cas izy tsy nitifitra olona. Fa le poitra ngeda be, ery ambony ery amin'ny finansa no nitifirina. Satria rehefa natao le trajectoire amin'ilay izy dia avao Ambotsoroatra amin'ilay varavarankely anankiray nisokatra. Trasina cartouche na balle anankenina angambany izay na efatra no teo amin'io le poitra be amin'ny finansa iny ery ambony ery. Or nefa tamin'ilay trajectoire par rapport anisan'ny orangany io miaramila nitifitra io tsisy maty. Izay no mahatonga an'ilay izy hoe tsy nitifitra izy. Tsy nitifitra olona izy dans tous les cas. Fa ny maty tetỳ amin'ilay trajectoire amin'ilay olona vao amin'ny finance premier étage
sy avy aty amin'ny trésor ary no hainone manipy grenady. Aza vao amiko kely hoe tadidio fa ny sonorité, analyse de son, ny action nitranga tamin'iny andro iny dia grenady no mipoaka. Aty efa akaikin'ny Louvre nivoany. Mba hazavao amiko hoe misy malagasy matanjaka toy ny inona andeha hanipy grenady miala vao Ambotsimahitra mandrapatonga aty akaikin'ny nivoan'ny Louvre ONE aty. Grenady ny ainga voalohany tompoko averinoina le bruit tamin'iny andro iny fa doy zay ny voalohany. Zay vao tatatatatatatata. Isika malagasy manko ny mpiaino zany raha tsy toroana lala loatra an'izay miaino an'izy tsy mahatsapa hoe marina tokoa zany tenin'ny Fleury zany. Jereo fa le nitsoaka voalohany tetỳ amin'ny voalohany tsy basy mihitsy ny nampitsoaka azy aloha grenady tany aoriana tany. Afaiza zany io grenady io efa natao ny analyse vao amin'ny ONE. Dinona ny antony nandoroana ny ONE amin'izay tsy izy tsony. Inona ny anagadrana ny Roly satria Roly malala zavatra be dia be ary atahorany Roly hanao vavolombelona. Inona ny anagadrana ny Désiré Mataloha satria malala zavatra be dia be dia gadrainy. Dia ohatran'izay koa ty resaka volamena ity tonga dia gadraoany ireo pilote ireo sy ireo le bandy mety malala an'ilay réseau satria sao dia mitantara any amin'ny Fleury na mitantara any amin'ny opposition. 21 janvier 2021 mbola tsy mazava ary mbola tsy misinda ny hazavana amin'izany atao lundi noir zany. Déjà avec le délestage tous les jours, toutes les nuits, tsy fisian-drano mangina ihany koa maizina tanteraka amin'ny malagasy na ny fitantanana, ny volam-pirenena, ny volam-panjakana, ny harem-pirenena. Hoy le raha naman'izay Fleury. Ny zavatra tena mandroso aty dia ny zazavavy taona amin'ny jet privé rehefa mankaty Majunga zalahy manao fianamboto mandeha jet privé ary taona amin'ny jet privé ny zazavavy anaovangetroka revirevy any Majunga matamatavy. Zay ny tena mandeha aty izy. Tsy fantatra hoe inona ny asan'io zazavavy io. Tsy fantatra hoe inona. Fa dia manana DS Citroën petraka amin'ny trano luxe io. Lasa vinany ianao. Hifanao velomontsika. Zay ny androany fa dia samby hotahian'Andriamanitra daholo misy ho tsakotsakottsika rehetra io ary samy nahazo ny anjarany. Ialana tsiny dia ny meloa raha ny ambadika any misy tohana no ny antony maro samihafa. Ity misy zavatra anankiray tsy maintsy alefako satria nanohana anahy izy ity
ary hitako tapoka le dossier. Tamin'izany andro any teny hoe roviana ihany tsika malagasy voalala hoe misy zavatra tsy milamina amin'ity firenena ity. Niezaka nanazava ny sain'ny olona tamin'izany fotoana izany. Satria tamin'izany manko dia hoe raha ohatra zany ianao mandinika, raha ohatra ianao zany hoe vendrana, dia mieritreritra ianao hoe ny administration irrationary mampianina no misambotra an'ilay izy. Fahadinitsika efa infiltration tanteraka ary efa lasa ny andriamatoa Andry Rajoelina ny primature tamin'ny fisamborana Anga Pety. Ary nigadra izy. Tsisy ny teny na ny opposition. Tsisy nangataka hoe mba voay Pety. Nangataka an'izany ny tenako tompoko. Anisan'ny lotika tamin'ny Pety tamin'ny 2002. Fa la politique évolue parce que la politique n'est jamais figée, elle est dynamique. Nangataka hoe libéreo Pety. Inona ny tena nampigadra amin'ny Pety? Fa ny foronina fotsiny hoe sûreté de l'État sy ny karazana, atteinte à la sûreté de l'État. Ity zavatra voakako ity, tompoko lahy sy tompoko vavy no tena nampigadra amin'ny Pety. Eno ihany. Ny voalohany dia zao mampalahelo fa amin'ny firenentsika ity dia mbola misy olo mieritreritra fa misy karazan'olo ambony dia misy karazan'olo ambany amin'ny gasy io. Ka ao anatin'ny ady-hevitra mikasika ny fifidianana zao dia misy olona sahy milaza fa tsy tokony homena ny gidro ny fitondrana. Tsy tokony homena ny gidro ny fitondrana. Aveko tsara. Tsy tokony homena ny gidro ny fitondrana. Aveko tsara. Tsy tokony homena ny gidro ny fitondrana. Iza ny gidro? Janiko kely eo aloha, io zavatra io no nampigadra ny Pety, tokony ho fantatritsika rehetra. Ny fitondrana Andry Rajoelina amin'ny alalan'ny Tsay Christian no nanagadra ny Pety. Tokony ho fantatritsika izany satria no vakian'ny Pety Patsilana no marina momba ny fitondrana Andry Rajoelina. Efa niteny an'izany izay sy arifidy raha manandray be tamin'ny 2018 hoe cause cocotte. Namafisy ny Pety fa tsisy niainitsika menakavy dia zao vao mitaraina daholo hoe manavakavaka Andry Rajoelina. Izay no antony hitsanganany tony émission tony sy ny antom-pisiny tony émission tony. Milaza anao meloa izy fa rehefa mafilo ianao dia eo ianao ny raisina. Eo Pety. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany. Miala tsiny aho. Loasay ny olona rehefa avy any amin'ny faritany ny fianarantsoa. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Toliara. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Majanga. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Asirana na Diego. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Tomasina na Ikamaka.
ny fisian'izay teny nataon'olona zay no nahatonga n'Andriamanao polipody zay niaraka taminahy teto niala tao anatin'ny mapara. Ka izany no anisany mahatonga anay ny teny hoe tsy tokony atao aloha fividianana ty. Zay. Tsara ny mamerina kely mba hoen'ny tanora rehetra. Satria asany fividianana zao dia misy olona sahy milaza fa tsy tokony homena ny gidro ny fitondrana. Aveko tsara. Tsy tokony homena ny gidro ny fitondrana amin'ny gasy io. Izao inona tokoa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Tsy mena ny gidro ny ministera misy ny vola sy ny fanapahana rehetra fa ny tanany drala. Dia rehefa miteny Fleury hoe misy mpanavakavaka io, misy resaka ova sy kokoty io, dia izao ngambonareo vao mety ino mipety izy no milaza azy io efa tamin'ny 2018 26 septembre 2018 izy nanao an'io. Izahay efa tany amin'ny volana juillet no miteny. Ohatrany hoe miteny an'izany foana fa tsy maninona, tsy mandreraka ilay izy fa tsara lazaina sy averina amintsika foana. Amaranana ny fandarana dia alao ho tenen'ny mipety azy tsara dia andao fanavelana. Ka ao anatin'ny adihevitra mikasika ny fividianana zao dia misy olona sahy milaza fa tsy tokony homena ny gidro ny fitondrana. Aveko tsara. Tsy tokony homena ny gidro ny fitondrana. Iza ny gidro? Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany. Miala tsiny aho. Loasay ny olona rehefa avy any amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Piliao. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Mazanga. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Asirana na Idego. Ny gidro dia ny olona avy any amin'ny faritany Tomasana Ikamaka. Ny fisian'izay teny nataon'olona zay no nahatonga n'Andriamanao polipody zay niaraka taminahy teto niala tao anatin'ny mapara. Ka izany no anisany mahatonga anay ny teny hoe tsy tokony atao aloha fividianana ty. Zay. Raha iteninareo hoe tsisy miteny zany dia tsy haiko tsony andao ara eno. Mamansani, la 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 la. Mamansani, la 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 la. Maganda Zandryy, maganda Zandryy. Satsibona ina ruchitani, satsibona ina ruchitani. Ulungi kwaraki afkafana, ulungi kwaraki afkafana. Sasanya timbama sanyakisi, sasanya timbama sanyakisi, sasanya kiti.
Ouais, tapak.
Andeazi ureraka Nyerinao manuanai Nifanahina tumpo mitarikai Matukiau anidinai akata Tulivurumaeri Yajalawa tupo Kambu swea wa mina Yajalawa tupo Kambu swea wa mina Yajalawa tupo Kambu swea Amina. Ibasuku Duibatinana Isufiku Wadi nisakure utenina Yuruku Fufunai na vyamina Divavaku Widirakwana Tanaku Ranajataku Wana Sekuru Isaitena Kurifani Nazana Tupuyana Uatumivilumaku Tupuyana Benatuzaluai Uarinawa Yedikiambina Duibatinana Sufiku Wadi nisekure utenina Yuruku Fufunai na vyambina Divavaku Widirakwana Ranajataku Wana Sekuru Isaitene Kurifani Nazana Tupuyana Uatumivilumaku Tupuyana Benatuzaluai Uarinawa Yedikiambina Tupuyana Uatumivilumaku Tupuyana Benatuzaluai Uarinawa Yedikiambina
Waktu di rumahku tubuh yang nanti sabuai Ruari nawa Tubidik yang bina Tubuh yang Waktu di rumahku tubuh yang nanti sabuai Ruari nawa Tubidik yang bina Ruari nawa Tubidik yang bina Ruari nawa Tubidik yang bina Ry jarakoto le pira, azafady tompoko. Ry jarakoto. Ry jarakoto. Veloma mandra-peo nataony tain'Andriamanitra tompoko. Miafotra avy amiko. Dia eny mila mimoana foana tsika zany fa efa ho avy Jesosy. Eny ary misy ny lanitra dia misy ny afo be. Dia